Manasanao mpanajana indray hiaraka aminay ato anatin'ny fandarana anao ny fitenenana amin'ny 10 Zoma 4 Oktobra 2024 ity. Tena amina lahelo lehibe tokoa ary tsy vita ny hitantara aminareo an'izany fo mangotokotika izany no ny nafantarana tamin'ny tsy maraina ity. Ny nalasana ny namana Serge Ranaivo na Krizana moa mety afantarany sasany azy nala ihany koa ny mety afantarany hafa azy satria Ranaivo ary niala Serge no tena anarany. Krizana nafantarany ireo izay niara niangaly an'le atao hoe DJ Jeannot tamin'ny fahiny nala ho an'ny namany hafa. Serge ihany koa mety antsona azy. Serge Ranaivo dia azo lazaina hoe nanamarika ary anisany nandray anjara mavitrika satria tena pitolona mafana fo tamin'ny taona 2000 lasa ministra ny tanora sy ny fialamboly izy. Ahitsoko kely tsy ministra ny fanatanjahantena mihitsy Andriamatoa Serge Ranaivo fa ministra ny tanora sy ny fialamboly izy, ministre de la jeunesse et des loisirs tamin'ny tapany voalohany tamin'ny tetezamita fa niaraka akaiky tamin'ny lafiny politika ihany koa izy tamin'ny andro rajoela satria ireo moa nifankahazo tamin'ny fotoanandro ny samy nilalao sy ny angaly an'izay hoe DJ Jeannot ny teneniko anareo zay dia normal zany ny nampinamana an'zareo fa nandritra ny fotoana lava i Krizana na i Serge Ranaivo dia niaraka lisitra tao anatin'ireo ekipan'ny andro rajoela tamin'ny fifidianana filohan'ny tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona 2024 teto Antananarivo renivohitra dia aveo moa izy rehefa taorina kely lany ho mpanolotsaina ny tanàna izy zany dia voafidy ho filohan'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo na président du conseil municipal teto Antananarivo renivohitra. Ny tiako atao amin'ity androany anio ity dia iresaka nareo ny fahafantarako manokana ny Serge Ranaivo satria tsy ambona fambanisana na fantatra azy akaiky zany na fantatra azy personnellement satria mpinamana be mihitsy izahay fa nanomboka tany amin'ny taona 2000 tany ho any izay nanomboako ny asa teo amin'ity sehatra ny asa fanaovan-gazety ity. Ankahery indrindra ny vady aman-janaka ny fianakaviana ny namana sy izay rehetra nalala ny Serge Ranaivo na Krizana izay ndosiny fahafatesana ho hiata amin'ny alina azavela alala izay rehetra lahatrao izay no voalazany ity tononkirany rado ity rado na Georges Andriamanantena fa ny ndramany firana fanampiny izy ity zany no kaloina ira protestante anankiray zany tsy ho takatry ny saiko izay rehetra lahatrao fa ny angatahako riraiko aoka atoky anao dia tena zay mihitsy le kairezana ny fianakaviana izay manana ny maty tsy ho takatry ny saitsika maha olombelona ny lahatr'Andriamanitra fa ny any angatahana amin'Andriamanitra dia ny hoe mba atoky azy isika olombelona satria ny zavatra rehetrarehetra matontranga dia izay ny lalana nandaminany azy ary zay raha teo ihany koa ny fiainany mahereza andeha iarahantsika mihaino izay hira izay dia ankahirezantsika ny rehetra izay mihaino ny fandarana ihany koa amin'izao maraina izao na aiza anarahanao anay naovantsika kopatanana sy fiarabanao mba ampiraritsoanareo rehetra ny amin'ny faritany any izay mihaino ny fandarana nasananareo ampanajana ihany koa iaraka aminay hatramin'ny fiafaran'ny fotoana rato ny tsy amin'ny lafiny teknika andao aritsika amin'ity hira ity.
rehefa hoe avy ny fréquentenao akaiky zany le olona de tsy de tena hoe inona ny fahalasanany. Vo andro vitsivitsy lasa izay no nitafaresaka tamin'ny Serge Ranaivo ny tenako nisy projet anankiray isaka nirahanay da zay. Izao manko ny ho an'ny tsy mahafantatra zany Serge Ranaivo dia olona anankiray izay ny zavatra nampiavaka azy ary za kosa afaka mijoro vavombela aminareo an'izany hoe le tanora te hanova zavatra izy zany hoe mba te apetsiketsika ny zavatra nandidina azy ary tia nanova zavatra be izy zany hoe tena nety tamin'ny mihitsy tao amin'ny ministeran'ny tanora tao satria izy zany tena nino an'le hoe jeunesse malagasy le hoe tanora malagasy tena nino an'izay Serge Ranaivo ary ny zavatra mba hoe nisorako azy manokana zany dia anisany mba nametraka ohatrany hoe estime tamin'ny tena izy amin'ny hoe mahatanora ny tena ary voatsela ho azy zay natonga azy nanao proposition anankiray nisy zavatra anankiray goavana be zay zany zay tena atao hoe projet d'avenir mihitsy nanaovany soskevitra tamiko hoe ndao zay raha antsika damana tanteraka io fa tena misy zavatra mila hovainy eto amin'ny firenena misy zavatra tena tiako tenena anareo hoe tena olona nanana ambition nanana finiavana am'le fitiavan-tanindrazana tao anatiny anova zavatra zany Serge Ranaivo zany. Malheureusement zany ny toerana izay nomena azy tsy nafahany loatra tena nanatanteraka an'izay andraikitra izay marina fa ianao manko fa efa nampanatanteraka zany hoe pouvoir exécutif fa mbola ministre izy zany tamin'izany fotoana izany ary limité to amin'ny resaka hoe tanora sy ny fialamboly zany ny ataotsika nga zany hoe nahafantarana azy fa taty arina izy io zany na de efa niala teo amin'izay hoe sehatry ny ministère izay ny andraiketan'izay azy de nanana an'izay ambition zay foana ary matetika izay da zany miadevitra mikasika an'izay hoe ahoana ny atao mahafinaritra anazy sy nanamarika ato tamin'ny Serge Ranaivo de le nivondoha izy zany mitovy amin'ny tena amin'izao fotoana izao za manko tena matsapany zany mialatsiny am'le teny vahiny hoe frustration zany le frustration sy le aigreur zany amertume zany zay mifilaza azy hitanao le ina moa zany anazavana zany hoe frustration zany le malahelo hoe tena mba tsy rariny drangany zavatra misy eto amin'ny firenena dia le amertume zany fa maninona no atao ohatran'izao ty firenena ty fa maninona no tonga ohatran'izao ty firenena ty de zay nahafantarako an Serge Ranaivo zay niteneniko anareo teo mivolavolaina teo amin'ny tontolo ara-politika nandritra ny vanim-potoana lava satria Arema ny dadany hoe zany hoe zanaka pitolona tao anatiny Arema izy zany filohany fokotany tena tsy amanitra Ambotsiroatra teny ny dadany tamin'ny sy fa izany de zany hoe fa ela zany Serge Ranaivo nilomany teo amin'izay sehatra politika izay ary anisany za mino aza fa anisany ataotsika hoe idole zany na fantsy hoe idole le modèle politique angamba zany aztsika ilazana anazy no raisy nandritra ny vanim-potoana lava ny amiral Ratsiraka zany amin'ny mazanaka mpitolona Arema ny Serge Ranaivo zany de zay le fitiavan-tandrazana tao anatin'izay zay le famolavolana azy teo amin'ny sehatra politika zay netiny hatramin'izay ary tsy nagaga izy raha ohatra hoe tonga dia resy lahatra zany niara-dia tamin'ny Andrajoelina tamin'izany fotoana izany nandeha nilatsaka mpanolotsaina ny tanàna ary lany ho mpanolotsaina ny tanàna izy tao anatin'ny listra TGV tamin'izany fotoana izany de rehefa vita izay dia nipetraka izy teo amin'ny ataotsika nga zany hoe filohan'ny filan-kevitry ny tanàna zany na président du conseil municipal teto Antananarivo renivohitra de taorinan'izay izy rehefa voatendry ho ministra zany dia niasa teo amin'izay sehatra ny ministère zay tamin'ny tapany voalohany teteza mitatra amin'ny 2010-2011 tany zany rehefa izay dia tsy tafaverina tao anatin'ny ministère intsony moa izy de somary naka recul kely zany niompana kokoa teo amin'ny sehatry ny ataotsika izy hoe fandrarana zany manana agence de communication zay izy Seven zay no anara Seven communication dia izy mpanao an'ireny THB Toura ireny raha fantatsika tsara zany ao anatin'ny fony ao koa moa le hoe fialamboly zany ministra ny fialamboly raha teo izy ao anatin'ny fony ao le fialamboly de tsy gagitsika raha ohatra hoe mpandray anjara betsaka izy zany tamin'ny alalan'ny agence de communication tamin'izay resaka THB Tour izay fikarakarana ny THB Tour sy resaka événementiel zany fikarakarana événementiel tamin'ny ankapeny izay resaka événementiel izay raha teo no nanomboan'ny crise ny carrière mahakadra azy zany hoe mahatompona ndraikitra ambony azy tao amin'ny orinasa star tamin'ny fotoanandrony fa no nefa nitra teo amin'ny
lafiny politika moa izy zany de izay ataontsika hoe somary namela zany an'izay fianarana izay hoe traikefa teo amin'ny resaka événementiel sy marketing izay nianatra marketing Serge Ranaivo ary hitanao matetika izany ao amin'ny rehefa miresaka aminy zany izay le hoe marketing moa zany seho ivelany izay raha tsorina zany natao hoe marketing ainy Serge Ranaivo resaka marketing sy ny communication ny serasera tamin'ny ankapeny io i Serge Ranaivo raha eo amin'ny ohatrany hoe lafiny manokana indray zany ny fiainany manokana tsy hoe ny fiainany vie privée ny sanatria tsy resaka an'izay fa raha ohatra hoe jerevana tsy amin'izay lafiny professionnel sy lafiny politika izay dia namana tia mifandray izay Serge Ranaivo tia mizara ihany koa izy ary indraindray adevitra hidà foana matetika le hoe izy io zany tia mizara zavatra de zany indraindray zany mireprocher anazy zany kosa aloha tsy afeniko hoe zay le teneniko anareo hommage manko natao ke de mitantara zany hoe ahoana ny fahafantarako ny Serge Ranaivo indraindray zany mireprocher azy hoe aza aseo loatra ho amin'ny Facebook na amin'ireny tambajotra serasera reny ny fiainana amin'ny ankapobeny fa izy io zany amin'le tia mizara zany hoe raisiko tia amin'le côté positif zany tia mizara zavatra izy io tena fafinaretany de ny zanany zay aloha de tena zavatra mariny ny fiarahany amin'ny zanany zany ary matetika zay ary magaga tokoa fa tsy haiko hoe concours de circonstance ve zany fa ces derniers mois matetika tena ny fanerasera tamin'ny Serge Ranaivo mihitsy mifankahita matetika de miadevitra zay sizy moa rehefa mifankahita de miadevitra politika ny 2/3 ny fotoana zany fa miadevitra fiainana ihany koa zany zay izy moa tanora dia amin'ny mahatanora ny tena zany amin'ny mahaolombelona ny tena mandalo épreuve na sedra isan-karazany de matetika zany ny fampiresaka tamiko izy mikasika n'izany trangan-javatra izany fampiresaka ohatrany hoe zany hoe lasa somary tantarany fiainana zany izay ngamba ratsorina ny lazana azy ary tao anatin'izay nahatonga azy hoe te hitrotra eo amin'ny fiainana zany hoe za lalatiana ozy izy tena mampalahelo loatra le zavatra misy zany ary za ozy izy tena mila manao zavatra tsika mila manova zavatra itsika ary zay tena mba naresy lahatra tamiko naresy lahatra ay tamin'ny Serge Ranaivo mihitsy zay hoe finiavany te andray andraikitra izay tao mihitsy zany le finiavany te andray andraikitra sy le hoe iservir zay koa zany tena zava-dehibe mihitsy le hoe miservir zany manampy ary tena tao anatin'ny fony zay tao anatin'izay le cadre na projet raha ohatra zao ny mpiara-miasa amiko izay ao anatin'ny fikambanana Freedom maheno amin'izao maraina izao de mahafantatra mihitsy satria fa niresako voaingana kely mihitsy niresako andry zareo zay hoe nisy proposition na nisy sosikevitra projet ny saika iarahana i Serge Ranaivo zay malheureusement moa ozy ny teny vahiny zao hoe la vie on a décidé autrement le destin on a décidé autrement tsy atao mampalahelo akory eny malahelo moa ny tena mahaolombelona zany tena tohina za manokana loatra ny hoe j'ai un peu du mal à croire zany c'est pas que j'ai un peu mais j'ai vraiment du mal à croire zany hoe ahoana moa zany filaza zany tena tsy mampino ny tena zany taitra mihitsy tamin'ny ankeo vao maraina be ny antso anany namana zay mpiara-mitolona taminay tao satria manko zahay zany ohatrany hoe groupe na jeune zay zany tena militant fervent zany tamin'ireny taona 2004 reny dia ny antso azy zany ny namana anankiray io tamin'ity maraina ity de fa ianao ve ozy izy ny vaovao fa misy inona maty ozy Serge Ranaivo tsy nino fa misy inona de fa naninona de efa mety nana problème na fo izy iny satria ho an'izay tsy nahalala azy efa nisy taona izy nitsabona zany tsabona fotany Singapour tany dia nanao an'izay asa nanao arrêt cardiaque zany na hoe njana tampoka zany ny fo indraindray koa manko ny olona marary fo reny raha vao ému loatra ohatra tohina loatra ohatra ny fo ary ces derniers temps za kosa afaka mijoro vavolombelona an'izay andro ny volambolana faraparany teo zay nandalo sedra mafimafy zany crisana na Serge Ranaivo dia za tsy miteny akory sanatria mivava miteny zay natonga ny fahafatesany fa natina na tsy tiana mahaolombelona zany de sapaizy mavesatra le izy zany rehefa sedra tahaka an'izay tsy afaka hitantara aminareo ako satria tsy te hitrahirany le mémoirany ako sady sanatria mivava miteny tsy hoe amoaka ny fiainany eto ako fa hitenenako fotsiny hoe na de tao aza nefa ny sedra nisy any crisana de zay le détermination teneniko anareo teo zay hoe izy ino olona ambitieux ary tena nanana détermination be mihitsy zany nanana fahavononana ary tena zay zany ny s'accrocher tamin'izay izy zany ny resaka hidà farany tsy haiko ngamba tena voaingana tena ngamba zay teo amin'ny 2 herinandro teo na 2 herinandro latsaka kely zany de
zay zany aloha resaka voalohany nanao sosikevitra tamiko izy zalala tena ohatran'izao zany fomba fahitako anazy ndao hoe raha tsika tamidinika izay de aveo voangaka ngerekely quelques jours de cela tafaresaka tamin'ny alalan'ny internet moa no filazan'izy ireny zany resaka amin'ny Facebook eo zany izahay dia hitako hoe tena tao anazy mihitsy le fahavononana zany te hiotry izy zany zany hoe tsy navelany nanimba sy namotika azy zany lay épreuve na le sedra-piainana izay nolalovany fa nitrotry izy zany hoe niotra zany hoe niezaka izy zany surpasser an'izay problème an'izay ary le fahavononany zay le teneniko anareo hoe ty tena mba niadmireko nankasitrahako azy mihitsy de hoe na de teo ara ny olany manokana zany ny épreuve zany sedra ny lalovany de tao foana le finiavany hoe za te hanao zavatra ho an'ity firenena ity de le nahitako an'le hoe détermination ia taminareo na le fahavononany de mbola nanamafisany le resaka zany fo andro tsy haiko 3-4 andro 10 andro zay ngamba nanamafisany zay resaka zay hoe mila mitravailler mialatsiny moa zany am'le fitenenana ohatr'izay fitenenana hitano mila mitravy an'le resaka iny tsika ozy zay ny zavatra nyteneny tamina fa tsy nino azy zany tamin'ny maraina hoe non c'est pas vrai hoe lasa tampoka zany izy no ny antony zay etraketraky ny fiainana ozy ny fitenitsika anazy fa ama olombelona de tsy maintsy manaiky an'izay fandaharan'Andriamanitra izay ary ngamba ny azo tenenina zany ty zany tena teneniko manokana mihitsy hoe autant que possible Serge de utoizako zay projet saika kasaitsika da atao zay ary raha avy zay fotoana izay raha sitrapon'Andriamanitra ka avy zay fotoana izay tsika moa tsy mandidy alohan'Andriamanitra fa raha sitrapon'Andriamanitra ka avy zay fotoana izay dia tsy maintsy atao en mémoire ny Serge Ranaivo zay projet anankiray izay tsy hoe ho anazy rery akory fa anisan'izay ny attaché importance tam'le izy namatotra lanja nanome lanja goavana be an'izay projet saika ataona izay anyarina any raha ohatra sitrapony tompo ihany koa mbola ho resahako anareo ihany raha ohatra ka tanteraka izay projet zay hoe ty le zavatra ataoko ty ilay resahanay Serge Ranaivo fony fahavelony olombelona moa ny tena zany de tsy maintsy malahelo tsy maintsy marary tsy maintsy latsa-dranomaso tsy maintsy tohina zany kanefa kosa dia mankahery antsika rehetra ary mankahery be da be mihitsy namako hatramaraina zany ny antso nandefa message hoe tena tsy mampino lalatina mampalahelo lalatina indrindra izahay izay ohatra hoe groupena jeune hoy zay niaraka foana zany tao anatiny reny 2009 reny zany sy taty aorinan'izay zany ohatra hoe tao anatiny zay le conviction nananana na lay faresendatra nananana izay nefa moa zany zay le teneniko teo hoe ny lahatra sy ny fiainana de nanapa-kevitra hoe hafa ny lalana zany mifarana eo aloha ny tantaram-piainana ny Serge Ranaivo tena tsy mampino mitantarana zany ianao de ohatrany hoe ohatrany zavatra irréel zany le zavatra resahany nefa moa atao akory zay le teneniko teo fa mahireza ny fianakaviany mahireza ny vady amanjanany mankahery ny vanina rajery izay vady andefimandriny mankahery andreo zaza kely kamboty anankiroa izay nilaoza indray tsy satry mankahery ny fianakaviana Ranaivo rehetra mankahery ny namana sy tapaka Serge Ranaivo rehetra ary mitondra ny teny fampiononana feno antsika rehetra tsy akanavaka izay nalala ny Serge Ranaivo tamin'ny tolona na teo amin'ny sehatra politika na teo amin'ny sehatry ny asa na teo amin'ny sehatry ny alavoly na teo amin'ny sehatry ny finamanana tsotra na ataontsika hoe ninona sehatra mety nahitana azy de mankahery aza milofika fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny ankahery atsika rehetrarehetra ary matontranga ny seo tahaka izany dia noho ny ataontsika hoe zay ny fandaminana izay ny lahatra avy any aminy dia ekena amin'ny maha olombelona